zay ny amin'iny fandeha koa sika hiditra amin'ny tranga mpiaramonina zay niseho tany Mahajanga tany nitondra fanampanazavana momba ny raharaha fakanakeriny teratany Karana tany Mahajanga izay vao niseho alina ny talejinan'ala ny polisy pirenena efa nisokatra moa ny fanadidina tamin'ity raharaha ity ka fantatra fa efa nisy ny voasambotra. Olona roa nifantatra fa voasambotra tao aorian'ny raharaha fakanakeriny teratany Karana mpandraraha ara-toekarena ao Mahajanga izay nitranga omaly alina. Ny voalohany voaroaroy ho naka-sary teny amin'ny toerana nanatotosana ny fakanakeriny, ny faharoa kosa voaroaroy ho nanaraka ny mpitandro ny filaminana izay nanatanteraka ny fisafona tao amin'ny fokontany Manjarisoa. Nitondra fanamariana mikasika ty raharaha ity ny commissaire Rajobel Joachin, taleha generalin'ny polisy nasionaly. Nanakatona ny toeram-pivarotana Andriamatora Imo izay grossiste teo tampon-tanàna Mahajanga. Maromaro kokoa amin'ny toerana antsoina hoe Ampasika. Dia misy fiara 405 break miloko fotsy tonga teo anoloan'ny fivarotany misahatra amin'ny Pôkabe dia nampisaviritaka ny izy mivady tao anatin'ny fiara tamin'izay fotoan'izay dia efa nisy andindrolahy nivoaka tamin'ilay fiara 405 naka ny Monsieur Rahim dia nitondra azy tamin'ny toerana tsy fantatra. Nanandrana nanaraka ihany ilay tômôbila Kangoo an'Andriamatora Rahim saingy tsy hitazena lehany zany. Taorian'izay dia nisy zavatra nitranga tamin'ny folo tany hoany tômôbila fotsifotsy nandonaka fiara 4L teny amin'ny fokontany Manjarifo izay nanaitra ny olona tokoa satria tsy nijanona io tômôbila io. Dia amin'ny mahapolisy moa hoe ny Manjarifo nisy tômôbila fotsifotsy dia miboklena io toerana io izay tsy nahita amin'ny bokany. Tamin'izay fotoan'izay amin'ny folo voalaza teo ny polisy tonga teny toerana teny amin'ilay toerana fivarotany Rahim zany dia nanao ny fanadihadiana rehetrarehetra mikasika nio kidnapping io dia nisy olona anankiray naka sary tamin'ny telefônina avy hatrany moa dia nisamborona io. Taoriana kelin'izay koa nisy ratissage nataon'ny polisy tao Mahajanga dia nisy scooter anankiray manaraka foana an'ilay polisy manao ratissage. Tsikaritra ny mpitandro ny filaminana ny toerana fiaren'ireo jolahy Pakakeriny rehefa niroso tamin'ny fisafona tao amin'ny fokontany Manjarisoa izy ireo. 12 teo midi teo androany zany nisy natsikaritra teny amin'ny fokontany Manjarisoa io olona izay tsy dia fantatry olona amin'ny tanàna voaka amina toerana anankiray efatra eo zareo taprès ny fivoandreo dia nisy antsovonjy nanaitra ny olona teny toerana dia io ny nampilaza ny polisy dia tonga teny toerana ny polisy niditra vitsy tao aorian'izay. Dia rehefa nijerena ny tao an-trano dia ilay olona nalaina ankeriny io mifatotra tongotra aman-tanana dia ny zavatra hita tao an-trano tao moa dia maty lahy anankiray dia ilay basy kilalao factice io dia sarina vehivavy maromaro dia papien'ilay fiara zavatra magaga dia lasa mangamanga ilay fiara no tonga tao amin'ny polisy maraina. Eo zany mbola mipetraka hoe nolokoina inona ilay izy nametana film ave tamin'ny alina dia nendana na mety lasoa aveny na nisorana azy dia nisasana maraina fa bleu nuit ilay fiara 405. Papien'ilay tômôbila moa olona ty Antananarivo ny tompony izay efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao. Tiako marina araka voalazako teo hatramin'ny alina dia nantenanay izao ary nisany nanao contrôle naneran'ity tanàna Antananarivo ty na eno ny zavatra io. Andriamatoa prime ministre koa hatramin'ny alina hatramin'ny nazahoanan'ilay olona io dia anisany nanome torohevitra ary naporisika ny polisy ary fa tanatin'ny fifaliana tokoa ny nandrenesa ny fahazahoana andreo an'io olona nalaina ankeriny io. Basy kilalao sarina vehivavy maromaro fandrina ary indrindrindrindra ilay fiara 405 ireo ny tratra tao amin'ilay trano firenen'ireo Pakankeriny. Nampiasa tetika ireo jolahy anovana ny lokon'ilay fiara ho lasa manga somary matroka
ho iantrano ny polisy. Misokatra ny fanadihadiana mikasika ty raharaha ty ahafahana mitady ireo olona efatra voaroroy amin'ity raharaha ty izay tafatsoaka.